voalohany dia dera sy voninahitra atolotsika ho an'ny tompo ilay nahary tokana, ilay nahary zao tontolo zao, nahary ny tany aman-danitra ary nahary ny zavaboahary rehetra, nahary anao, nahary ahy, nahary antsika, ary nampidadasika ny ranomasina zay tsy azo refesina. Nametraka andreo tendrombohitra hiaro ny tontolo iainana. Makasitraka sy midera azy tsika satria nomena an'izao tombon'andro androany zao ary nomeny fahasalamana atsika, ary mirary fahasalamana koa ho an'ireo izay tsy salama ary miaraory am'ireo izay tratsy ny fahoriana. Ary tsy voly koa izahay handeha hiarahaba antsika vahoaka malagasy tsy vaky volo, antsika vahoaka malagasy ambany lanitra rehetra, ny hinakinaky ny tompo zanaharane, ny hatsarana, ny fandriam-pahalemana ary ny famelan-keloka sy ny rafo avy amin'ny tompo ilay nahary tokana ho amintsika isam-batan'olo sy ho antokatrano rehetra manerana ny nosy. Ary miarahaba ny vahoaka koa malagasy rehetra izay aty Andilam-bato. Manao an'ity video ty aho satria gagagaga aho ary very ny fomba fisainako zany hoe mahakasika ny raharaha zay ataony filoha Andry Nirina Rajoelina izay miteta ny faritsy Antsimo iny. Hiatomboako anazy dia nidiany makany Antsimo any. Nidiany makany Antsimo tany Androy, Ampanihy, ka tonga izy zao a Toliara ao après niny kabary zay nataony amin'iny fanokafana ny digy ny Kiembe iny. Raha tonga anao tany Antsimo any andriamatoa filoha Andry Nirina Rajoelina iny, dia niandraandra ny vahoaka malagasy rehetra hoe hisy tena fanovana ary hisy lay fampanantenana ary hisy lay fampandrosoa zay dradradradrainareo etsy roa isan'ora, isan'andro, isam-bolana, isan-tao. Deuxième mandanao zao mba tsy hitenenako an'ilay transition zay nitondranao an'io firenen'io izay iarahamanana. Atako angamba fatsika malagasy rehetra tsy manantena hoe nitamberina didy na tamberina andraikitry na ny andraindraitsika amin'ny fitondram-panjakana, indrindrindra fa zany filoham-pirenena zany, dia fizarana vary na 25 kilo amorina olona amanjatony. Ny population any Antsimo andriamatoa filoha Andry Nirina Rajoelina dia mihoatra ny 10 millions de personnes. Mihoatra ny 10 millions de personnes ny olo anina fa tsy olona 600 na 700 zay nizaranao vary reny. Ary ny tamberina andraikitsy, tamberina didy izay andraindray ny vahoaka, tsy ny vary 25 kilo sy ny menaka 1 litre zay zarainao. Atako angamba fa raha izany no asan'ny filoham-pirenena sy asan'ny fitondram-panjakana sy ny adidy tamberina andraikitsy sy tamberina didy ho an'ny vahoaka, dia izahay association maro anisa atako angamba no honilany filoham-pirenena ary ho nitantana ny tany sy ny firenena ao Madagasikara. Mba tsy hitsongoako ary tsy hitenenako ny association maro samihafa fa ny association sy groupe Adia izay izaho ny tenako PDG Andry Biahary no filoham-panorona. Raha tany mbola Madagasikara depuis 2018 ka hatramin'ny 2023 zay nialako tany Madagasikara, atako angamba fa mihoatra ny mba tsy handay ngaho. Raha hiteniny Antsimo foana atako angamba tsy latsaky ny 35 000 tonnes ny vary sy ny menaka, ronono, ny vovoka koba
izay niozaraiko tany nandritra an'izay 5 taona zay. Ka raha izany no nandraindray ny vahoaka ka halany président république, sy izany ny asa andraindray ny vahoaka ka hampisy fampandrosoana, atako angamba fa Andry Biahary no tokony ho président république ny Madagasikara. Mais c'est le grave le izy, c'est le grave satria ny fitondram-panjakana. Raha ohatra ka tsy ny association no hanao an'izany fizarana zany, dia manana ministre ny population, misahana ny vahoaka ny gouvernementa. Tsy ny filoham-pirenena mihitsy no handeha hizara vary amangonina 25 kiloa ho an'ny 600-700 personnes sur 10 millions de peuple. Mahamenatra zany. Ny firenentsika deja voalohany fa gisitra izay farany amin'ny firenena zay mahantra indrindra eran-tany, nefa tsika manana harenan-kibony tany. Io vola mankarena zay anananareo androany io, anareo rehetra amin'ny gouvernementa sy anareo mpanabotry io firenena io, dia avy any antsimo ny 80%, ny safira, ny volamena, ny merikira, ireo pétrole baril zay raofiny Ravatomanga sy Tsay Christian, anisan'izany koa anao Rajoelina amin'io tsy miroro amin'ny Vianantsimo. Nefa raha jeretsika manao tamberina diditsika, taberitadiditsika amin'io fatra zay tsanjahanareo io baril pétrole io, dia na ny lalana 2 metatra raha tsy misy goudron, na ny hôpital mandeha 30 à 20 km ny olona, indrindra fa ny vehivavy izay hiteraka. Mandeha sarety, tsisy ambulance any, tsisy hôpitaly, na CSBD raha tsisy, nefa niny fatra zay tsandrahanareo aniny baril pétrole iny. Raha hitena ny antsimo, atako angamba fa maromaro taona zay depuis tamy andro ny filoha teo aloha Ravalomanana, Marc Ravalomanana, nisy an'io KMM ny Fort Dauphin. Inona ny fampandrosona, inona ny zavatra nataony KMM manodidina an'io faritsy antsimo. Avy any ampanihy zany, satria voakasiky zany, Beloha, Tsihombe, Ambovombe sy hatrana Fort Dauphin. Aiza tany misy an'io kere io, mandraky depuis zay ka mandraky androany. Atako angamba raha atako ny kajikajy satria za mpizara vary sy fizara menaka, ireny zavatra nizarainao tamin'ny afako omaly sy omaly reny ry filohana vendrana tampy tsy mahitsy ty, de mahavita forage na 106 à 115 mètres de profondeur avec château d'eau de 10 000 litres, mahavita borne fontaine na 10 zany na 8 arakaraky ny halehibeazany commune. Dikan'izany fa misy commune ary mahavita 3 raha ijereko an'ireny zavatra nizarainareo reny. Dikan'izany mahavita forage 3, commune 3 zany misitraka rano madio avec kit complet, pompe énergie, panneau solaire, cuve na 10 000 litres, borne fontaine isaky anatin'ny fokotany 5 na fokotany 8 anatin'ny commune anankiray. Zany fampandrosoana ary zany fampiroboroboana ary zany fanovana ny andraindray ny vahoaka aminao ry vendrana, ry kely loha. Fa tsy vary amangono nandrasan'ny vahoaka aminao ry Andriamatoa Andry ny Rina Rajoelina. Ny vary zarainao aneka indray isany isaky ny 5 taona. 3 taona lasa zay nisy keretany antsimo any. Nizara nareo sy vadinao amin'ny association fitia io. Vary hoatran'iny pour 600 à 700 personnes. Anatin'ny 10 000 personnes, 600-700 personnes foana zany ny olona mihina. Dikan'izany mihina vary 25 kilo isaky ny 5 taona zany ny vahoaka malagasy, indrindra fa ny olona any antsimo any.
karaha izany fizarana vary zany satria nataonay zany aviana ampany ka hatrana Fort Dauphin zany 25 kilo de sac zany niverenanay anatin'izay 5 taona zay niverenanay 7 fois tany mahazo manontany nareo nizaniza ny olona avy an-tsimo any hoe iza zany groupe sy association adiahy zany iza zany coordonnateur ny musulman amin'ny resaka distribution aide humanitaire zany IPDG Andry Bihary zany raha tena marina tokony izaha zany ro tokony président république satria anatin'ny 1 taona anao niverina indroa nefa za anatin'ny 5 taona niverina 7 fois tany andro ihany tany antsimo any ny rano zay tsy mampisy fambolena zay dadradradrainao pipeline aiza ny pipeline misy pipeline 2 metatra ve misy rano avy any Fao ny taritinareo ka nitonga ny andro ihany tonga na Mbovombe tonga na Tsiombe tonga ka hatrana Abelohany tsisy rainlainga naora ngaha rainlainga naora tsy haiko hoe manao akory ny fomba ny fandraisan'ireo zanakao reo sy ny fianakavianao io lainga mivarararaka zay ataonao amin'ny firenena sy ny vahoaka zay tantaninao ireo ary tsara fantatrao Andriamato Filoha fantatray ny système nareo ampahantrana ny malagasy amizay tsy manana choix ninona ny zavatra tao tsy afaka ihetsika ampahatrana ny vahoaka malagasy amizay tsy afaka miady ny zony ampahatrana ny vahoaka malagasy amizay tsy afaka mitaraina satria hotrany natao ana io rehefa mitaraina sy miteny marina ianao de gadraina amohana ST interdit de sortir de territoire gedraina ny fanana ny tobily ny entreprise volana amin'ny banque izany système izay itondranareo an'io firenena ny rano miboiboika avao ambany ao tsy babanao tsy reninao mamboly an'io rano fa lay tompo lay nahary tokana Allah subhanahu wa ta'ala tsy vola mivoaka avy ao am-posonao ao na mampihena ny comptenao any Suisse comptenao a France na comptenao na Dubai na comptenao a Madagascar ny trandraka an'izany rano zany manao tsetsatsesa tsiarotsy vahoaka malagasy tam 2020 2021 zahay tany niverina 2 fois tany ary nahazo fanampina ankoatran'ireo aide humanitaire hanao 164 forage avy any ampaniha ka hatrana Fort Dauphin avec kit complet château d'eau mirefina 8 mètres de haut kivina 2000 litres 6 panneaux solaires 6 à 8 bornes fontaine isaky ny commune 164 fa lavy ny orangahy izay miteny fa makatia sy omenareo applaudissement androany fantako fa ny applaudissement andreo vahoaka reo ry vahoaka malagasy fantako ny bravo ataonareo fa mba hazahoa kely ny androany mba hinanana rapitso fa ny afakapitso efa fantatra hoe iverina ndray ny hanoanana ny fasahirana applaudissement izay tsy manana soa satria omenareo 6 000 ariary ny vahoaka malagasy izay hanantona anareo de omenanireo 25 kilo reo tsy fitiavana akory io 164 forage zay tokony nataonay avy ana ampany ka hatrana Fort Dauphin ny lavy ny fitondram-panjakana io tsy nomeny zareo alalana zay satria tsy nomeny ny association fitia tsy nomeny ny ministère ny rano nareo ne manana droit au lieu de hanao zavatra ino gauche à droite io nareo kiandra manara-penitra ino io izany lahara-pahamena amin'ny vahoaka zany ny fampandrosona zany ary tsara marihako aminareo vahoaka malagasy rehetra eto mijerana io maneran-tany maneran Madagascar
io lalana RN13 baka Ambovombe ka hatrana Fort Dauphin io tamin'ny andro ny Ravalo manana ny dimbasy ny hery nanao sonian'io. Fa ny bac mondial manao étude 5 à 7 ans zany lalana mifehy ny bac mondial vao manao lalana mihoatra ny 100 km. Aza manantena nareo hoe hisy lala makana Betroka ka avy hatrana ihosy zany. Aza manantena nareo hoe hisy lalana avy eo Ambovombe ka handeha ka antrana Andranovory zany. Terrassement no ataony zareo zay fatao isantao ao amin'ny travaux publics. Fa nahavitan'io lalan'io tamin'ny andro ny Ravalomanana nanao an'io demande io. Fatatsika Ravalomanana izy manana ny hadalana iny. Fa ny lalana de zavatra lahara-pahamena amin'ny Ravalomanana. Fa ihery nanao sonian'io miaraka amin'ny Banque mondiale. Président Hery Rajomampianina. Fa fanantanterahana io sisa tavela. Tadidinareo tamin'ny propagande tamin'ny 2020 ngamba izay tamin'ny teny tamin'ny 2020 io radio hoe raha tsy vita ny RN13 avy any ihosy ka hatrana Fort Dauphin de tsy hanao politique intsony. Ny tanteraka ve io fa 2025 tsika zao. Mametra-panotanina amitsika ny tanteraka ve io. Io lalan'io tamin'ny andro Ravalomanana de hery filoha hery nanao sonian'io izay vao nanao ny bac mondial vao nahavitan'io. Mandramby vary mangatsiaka foana io radio io. Fa aza gegegegena aza vereny saina ary aza akadalainy nareo. Io zavatra tokaniny ao Toliara io digue io. Il y a 10 ans de cela, maire de la ville de commune urbaine de Toliara, Irabe Hadzazan, Zouki Lahiko, Kiboraikano, il a ilany maire ao Androany io. Ny maire lasa député lany maire Androany. Io digue io de projet PIC io, PIC 2, PIC 1. Io fanambarana plaza zay hatao ao ambadiky ny plaza ka hatrarianke Mahavatsy de io. Projet PIC io. Tam 2016 2018 projet PIC io. Tsisy idiran'ny Rajoelina mihitsy, Rajoelina am'zany fotoana zany mbola tsy président république. Io digny Kembe iny. Satria ny PIC avy any Anakao na mitany Anakao any izay vao mandramby any Toliara ville io. Any PIC daholo reo fanambarana bazary ao bazary be ao Toliara reo. Tsisy idiran'ny Rajoelina reo projet tamin'ny 2016 daholo reo. Dikan'izany tamin'ny andro ny filohan'ny Hery Rajomampianina fa ny fanamboara zavatra tsy vita ndray andro. Vary mangatriaka io zavatra tena rambesin'io ikabariany ao. Tsy vary amangono averombero ko raha ataoko tsy anjery. Tsy vary amangono ny zavatra nandrasa ny vahoaka malagasy any Antsimo any izay noentinao nandaninareo vola aman-karena. Izay vola ny vahoaka malagasy. Ry président kely loha tsy manan-tsaina ty. Raha ny vitan'ny bac mondial io ary trosa ho an'ny vahoaka malagasy io mandritra ny 45 ans io lalana vitan'ny RN13 io. Tsy fitondram-panjakana akory namitany io. Fa nitrosaina amin'ny bac mondial pendant 45 ans mandoa trosa atsika malagasy. Ny zavatra nandraindray ny vahoaka any inauguration tokony nataonao tany ry maiva-tsaina ty président république tsy haiko hoe ino marina ny mombanao ty. De pepilena fanotonana rano avy any Aifao ka hazo aniny Amboasary na hazo aniny Ambovombe na hazo aniny Tsiombe ka tsana Belo. Ny forage d'eau hisotroan'ny vahoaka malagasy rano madio fa tsy reo rano potaka zay alefako amin'ny vidéo eo reo. Reo mako anisan'ny zavatra nanenjehanareo anahy voalohany.
rano madio hosotrony vahoaka ny rano ny fiainana fa tsy vary 25 kilo androany ho lany anatin'ny 3 jours ny zavatra andraindray ny vahoaka amin'ny tamberina andraikitra sy ny andrasan'ny fiainan'ny vahoaka anantsino any. De hiditra ho amin'ny kabary zay nataonao Toliara fa milaza anao tsy hanenky mihintsiny ary tsy hananky. Subhanallah, astaghfirullah alazim. Tena hitanao ty rangahy fa tena vazaha mihitsy ny Frantsay. Tena hitanao ty rangahy fa tena olona avy ao Antananarivo mihitsy ny misy anao Ambatobe, fa tsy ao Toliara, tsy Ankembe, tsy Anketsaky, tsy Abesakoa, tsy Amilenaky, tsy Ankilimaliniky, tsy hainao tanà zao. Iha zana manono trafona omby tsy hainao manao bosy. De hoe tsy hanaiky fa handefa ny Bazy Toliara. Manao tamberina didy, taberta didy sika. Tsisa tsy aritra. Vavan'io député ny laninareo forcé io, Tinoka Roberto io, sy ireo RD, sy ireo TGV rehetra. Nitsangana nanohitra ny hery, ny tenanao amplisy dereran'izany ary nanao nanohitra anio, ary mbo vavanao koa, vavanao tsy meritseritsy, aboaky raha aboaky io. Ny tena amin'ny vahoaka malagasy fa tsy hanaiky ny Bazy Toliara satria mamono ny tontolo iainana, handrava ny reo baobab, hanimba ny barrière de corail. Raha misy ny barrière de corail farany lava eran-tany dia ao Antsimo, ao Toliara ao, amin'iny canal de Mozambique. Dikan'izany ny office de tourisme, ny tourisme rehetra reo hôtely sy ny zavatra rehetra ao Toliara ao ohatrany Fort Dauphin, tsisy touriste ohatran'izao. Reo zavatra mananaina rehetra anatin'ny ala any io ho potiky de tsisy raha ilana azy. De fa nandiniky zany betronao, nandiniky betron'ireo mpitondra miaraka aminao ao reo, fa tamin'ny fitondrany hery io zavatra io, ratsy ary manimba, ary naverimbery ny vavan'io Tinoka Roberto tsy mahihitsy io, anaka amin'ny tsahy tiky, anaka amin'ny territoire tiky, hoe hanao fitondrany Hitler ho ny hery raha mandefan'io. De nareo amizao zany tsy dictatera. Ny zavatra tsy anken'ny vahoaka, ny vahoaka zany tsy mananjo, izay nampindra fahefananareo nandananareo tamin'ny fifidianana io. De ny zavatra tsy anken'ny vahoaka itifiranareo ny vahoaka, amononareo ny vahoaka, de toherinareo am'le vahoaka. De otrongitrongisinareo aby fasandrazan'olo amin'ny faritsy avaratsy eny, hataonareo, tsy haiko hataonareo anaty kitapo de hafahanareo ny vady aman-janakareo sa hataonareo ia reo fasana amin'iny toerana rehetra iny. Malagasy anao raha malagasy tokoa anao, hainao zany fahasarota ary fahasaro-piaro ny malagasy amin'izany fasandrazana zany. Tsy haiko anao mba nanao étude d'environnement fa mba hampodiky le resaky ny teneny Didier Ratsiraka président filoha mandriam-piadalana anao Ray Aman-dreny, nalany ohatra tamin'ny colonel Falampera hoe raha hain'ny politsika anatin'ity trano ty ato izy ka mandefa rivotra mangetra daholo tsika anatin'ity ato, atako angamba fa tsisy iaina anato ary miazakazaka mivoaka an'ity trano ty rehetra tsika tsire. Lazainareo fa tsy mahafaty io ary lazainareo fa tsy manimba ny tontolo iainana io, fitsanjahana an'io zavatry io. Tsika tsy hoe tsy malay, tsy hoe malay développement, tsika tsy hoe malay ny fitsandrahana. Tao Chine
Chine zany manana materiel ary fombo nitrandraka an'io fasy mainty io fa manino najano 7 ans après najano. Any Afrika any hitanareo reo toerana rehetra zay nitsanjaka an'io. Nikorosofana ny firenena, narary daholo ny firenena. Ireo firenendehibe rehetra ty ampita-dranomasina ao manareo mieritreritra tsy misy an'io tany ny rary io, tsy misy tany, tsisy fasy mainty io. Fa manina no tsy sandrahana. Maninona ny tsy sandrahana? Fa ny any Afrika no sandrahana. Mba mitongava saina tsika. De raha nataonareo zao étude zao satria nareo fa nandramby volana 4 avance n'io volan'io base toliara eo. De madio i base toliara eo androany. Mba tanisao amin'ny vahoaka Andriamatoa Filoha sy Tsay Kristian sy nareo rehetra ao ministère ny minya, inona ny ary fombo izay ananan'ny malagasy ahafahana hitrandraka an'io, hiaro ny tontolo iainana. Mba afaka lazainareo sa misy ao anatin'ny cahier des charges hoe inona ny ary fombo, efa manana an'izany ary fombo zany ve tsika, manana protection d'eau ve tsika, manana protection na terre tany ve tsika. De raha niteny vavan'le raha iny, ministre raha iny hoe rehefa mivoaka avy ao efa voaro ny rivotra. Subhanallah. Nareo ty zany fa zanahary manokana koa nareo fa afaky miaro rivotsy. Firenendehibe rehetra ty tsy afaky miaro rivotsy fa malagasy ny Madagasikara foana mahay afaky miaro rivotsy. De tsy miparitaka rivotsy io. Ny zavatra haboakan'io fasy mainty io zany tsy miboaky sa fa arovanareo le rivotsy. De manidy vava ny ministère ny fahasalamana, nefa fantatra hoe ino conséquence zay misy ao a Fort-Dauphin ao. Ny lehilahy maro anisany maty ny filahia, maty filahia. Ny vehivavy maro tsy niteraky. Bon, indraiky moa raha fatian'ny président satria niteneniny iangaviany koa nareo gasy anany io mila mampiasa protecteur, vasa nahazo marché protecteur koa ity. Sinon nareo manao fanabeazanaina mila mitsindrona nareo tsy mila miteraky koa. Fa fiterahanareo maro mampahantra nareo gasy. Vraiment betronao ny soloanao fotaky sa ny soloanao betronao omby sa manao akory rajoely. Tsy hainao hoe l'Afrique, indrindrina Madagasikara zany c'est un pays des jeunes. Dikan'izany misy fiterahana maro ao. Nisy fahaizanao ny tantana no mampahantra mampikorosofana ny firenena. Tamy andro ny hery ny firy en place Madagasikara à 8 à 7 dernier. Madagasikara androany gisitra. Dikan'izany na dininao ambany ao, klassenao, dossier classé Madagasikara. Mahasay milaza anao fa sambatra ny malagasy satria mahazo simigy, mahazo karama farana ambany 100 €. Aiza ny karama farana ambany 100 €? 40 € ny karama ny vahoaka malagasy rianina. 65 € ny fonctionnaire. Zany karama ao. De raha kajikajinareo zany nefa ny vary ao fa mandeha 175 000 ariary ny lasaka raiky 50 kg. Dikan'izany raha mandramy 65 € anao fa moateny ny karamanao ny vidim-bary. Raha manofatrano anao ny électricité zay midangana farana ambony tsy lazana le délestage. Raha mampianatra zanaka anao, raha tsy salama anao. Aia io 65 io? Zay mampitombo an'io corruption eran-tany sy eran-danitra eran'ny firenena. Ny fonctionnaire mandramy 65 €. Tsy avy am'izany 100 € zany mihitsy. Ny mpiasa ambany mandramy 40 à 35 €. Tsy haiko angamba va afaky misy hanohitra an'izany vahoaka malagasy zay manaraka eto.
de androany anao saha miteny hoe efa vita ekidia, efa vita fieretseretana tsara fa tombotsoa ho an'ny malagasy. Tamy androny Ravalomanana io kabary nataonao mbola io kabary nataony tao Fort Dauphin rehefa nitokona ny olo. Aiza ny redevance, aiza ny haba, aiza le vola 96 millions isan-taona de dollars ho an'ny Fort Dauphin. Raha nandramy 196 millions de dollars isan-taona ve i Fort Dauphin hoatran'io i Fort Dauphin. Raha tsy manimba ny tontolo iainana sy tsy manimba ny fizahatany ve ny fitsanjahanan'io tarera i fasy mainty io hikatona ny tsidina maneran-tany ao Fort Dauphin. Raha tsy manimba ny tontolo iainana ary tsy fantatry ny firenena rehetra hoe manimba ny ranomasina, manimba ny tontolo iainana io fasy mainty io, tokony mbola nisy touriste ao Fort Dauphin. Nefa Fort Dauphin zany deuxième place amin'ny firenena io Madagasikara io apariny Nosy-Be de Fort Dauphin ny faharoa mpandray vahiny betsaka indrindra talohan'io fitsanjana fasy mainty. De androany anao tsy tamin'io fitondrany io anao nahay sy ireo député sy ireo ministre miaraka aminao reo hoe tsy mety ary tsy azo atao mitsandraka an'io. Nitondra 25 any tompoko lahy Didier Ratsiraka amiral paix à son âme. Fa tsy nasainy mitsandraka an'io satria fantany hoe i Toliara tsy ampy rano. Ny vovo-drano zay iainany voaka malagasy raha ohatran'ity 9 metres. De io zavatsaotran-drahanareo ane ka hihady 80 metres 100 metres de profondeur. Dikan'izany toy ny rano aty amin'ny napy anabo aty rety hidina ry ambany daholo. De tsy ritra ve ny rano sotroiny vahoaka malagasy maneran'ny commune io fa homenao vary 25 kilo isan'andro le olona sa homenao vary kilo isam-bolana. Fa ny fahitanay anazy de vary 25 kilo isaky ny 5 taona no nataonao hatreto. De raha homenao 25 kilo isam-bolana ny vahoaka malagasy raha 3-4 mianaka izy ao anatin'ny tokantrano, hoanina anatin'ny firy andro io 25 kilo anatin'ny mois io raha ohatra ka izay no ataonareo. De rehefa tsy misy io rano satria io napitiky napinoptikitiky i rano ty hostomin'io rano zay hadiny bazy hanadiovana an'io fasy mainty io. Manino ary io diovina alohan'ny alefa fa tsy alefa bority satria ny firenena zay ivantanany ny radioactif rehetra mila miala mijano amizay toerana itrandrahana azy fa reo mila mandramby madio satria tsy mila arety, tsy mila marary. De napinao tikitiky zany ty napitiky 9 metres 12 metres ny vovo-drano zay isotrony rano ny vahoaka malagasy. De rehefa sotronin'io 75 à 100 metres de profondeur io rano io ve sûr et certain nareo fa tena tsy midina ty rano ty midina ry amle lalilala ry fa hijano eo. De vary 25 kilo handrahona amin'inona hoketrehy amino rano 25 kilo raha homenareo isam-bolana araky ny lazainao teo. Hatao matetiky io va trimestriel sa par jour sa par mois sa isaky ny 5 taona atao efa taonao. Zay aloha fanontaniana monsieur le président. Fa izany zany zavatra hitanareo mampivoatra ny firenena hoe ho zaraina vary nareo raha nona. Fa nga tsy fantatra hoe nona ny vahoaka malagasy nandritra an'izay 1 taona 7 taona itondranao zay. Androany anao vao mahita hoe hizara vary ho an'ny Toliara sy ireo commune manodidina satria misy tombotsoa anareo anatin'io base Toliara io. De ho zaranareo zay le fanontaniana ho zaranareo par jour ve 25 kilo zarainareo androany sa ho zarainareo par mois ve io sa ho zarainareo chaque trimestre ve io sa isaky ny 5 taona toy ny fataonareo. Efa misy zavatra ataonareo de mizara vary 25 kilo menaka 1 litre. Bravo ny malagasy rehetra de manaiky ny zavatra teneninareo satria tsy manana soa.
zany vary 25 kg zany fizarana tany Antsimo any. Fa tous les 15 jours zahay mizara 25 kg. Pour 5 à 7 000 personnes tous les 15 jours. Nanomboky 2018 io 7 fois zahay niverina tany. Namonjy ny firenena mahantra, namonjy an'ireo firenena marandrano mosary. Tokony zahay zany ro tokony président republique sy ny gouvernement tantana ny firenena. Satria ny fitondram-panjakana zay hoentinao niverina indroa tany. Deuxième fois nao ny tonga any anany. Tamin'ny mandanao voalohany tonga tany indraiky, dia androany ny tonga tany. Fa zahay nefa anatin'ny 10 taona niverina tany 7 fois. Dikan'izany tokony zaho ro président republique raha vary io nandrasan'ny vahoaka hampandroso sy hampivoatra ary havelona ny vahoaka malagasy vary 25 kg zany tokony satria fa mihoatra ny 35 000 tonnes ny zavatra nizaraina tany. Dia mahasamy laza anao fa tsy hanaiky ary tsy hijanona mihitsy ny base io fa no mahazo autorisation. Fa nomenao autorisation zany base hiasa. Fa natanareo kapindry hoe hanokana hitokanana io digue io dia amin'io digue io nareo hoe io azafasa. Io tsy asan'ny base digue io. Tamin'ny 2016 projet pic 1 io pic 2. La place zay hatao ambadiky ny plaza katrana mahavatsy de amporo rio pic 1 et pic 2 ka hosoranareo vandy azafana lalitra ny vahoaka malagasy revendrana reto. $96 millions ny rais navoaka nio KMM ny Fort Dauphin. Aizany redevance ny haba. Ni hotra nio ve Fort Dauphin raha nandramby an'izay $96 millions io commune io sy district io. Dia androany anareo hasahilaza fa handramy $180 millions isan-taona itoliara sy ireo commune manodidina. Matoa nareo nandefa ministre ray, nandefa ministre valo, nanao conseil des ministres, niavy mihitsy nanao riketa 12 aty androany. Ino ny antony zay? Ny fanareo mihitsy ny demokrasia ao Madagasikara ao. Ny fananareo ny droit de l'homme ao Madagasikara ao. Ny fananareo ny liberté d'expression ao Madagasikara ao. Zay miteny manao liberté d'expression na io mpanao presse na mpanao gazety na ny civil na ny miaramila de gadraina. Zay mamoaka manao demokrasia dia anisan'ny mpanongam-pandrakana zany de gadraina. Zay manao ny heviny sy ny teniny marina manao tentative de fanonganam-pandrakana zany de gadraina. Ny olona mitokona tsy hanaiky miady ny zony miady ny tany sy ny fireneniny de manongam-pandrakana zany de gadraina. Et on pose les questions là maintenant. On pose les questions. Manontany amizay tsika enany. Tsy io ve le dictature anteneninareo? Tsy io ve le fitondran'ny Hitler anteneninareo? De hovohanareo zany base toliarao. Dikan'izany hovonona zany vahoaka malagasy ao toliarao. Hovonona avy any Morombe any. Satria barera de Cora io miafara Morombe any. Io barera de Cora io miafara nany afanambosa a Cap Sainte Marie ana Tsiombe any. Iny lavanono rehetra iny zany spot de surf, spot de plongée. Reo baleine reo zany fa tsy handalo ao toliara sasa. Nefa ny baleine eran'ny Madagasikara ny baleine 2 mois ny fandalovanao Madagasikara. Nefa ny ao toliara mahatratrika 4 mois ny baleine tonga ao toliara ao. Baka lavanono, lavanono ny Tsiombe ka hatrana Morombe any 4 mois, durée de 4 mois. Fona ny baleine satria raha vo maloto i barera de Cora io tsy tonga ny baleine. Raha vo maloto ny rivière, maloto ny ny reny rano rehetra eo tsy tonga ny baleine, tsy tonga reo dauphin reo.
Dikan'izany tsisy mpizahatany tsony Toliara. Ny foananareo ny vol internationaly ao Toliara ao. Ny foananareo ny vol internationaly a Fort Dauphin. Satria fa tsisy tombony tsony satria ny vahoaka. Ny olona tsy manana 2 millions d'ariary, 1 million 500 ariary zao henanjao 1 million 500 000 ariary fa tsy miondra avion. Nefa fampandrosoana teneninareo. Ny teneninao hihena 35% ny vidiny herinaratra sy ny rano. Nefa ny dangana 75% izy zao. Mbola ampina delestage tsisy rano tsisy jiro. De fampandrosoana ino zany dradradradraina ty. De zany raha voakany vavanao tsy ampieritseretana hoe raha nona nareo voaka malagasy, raha nona nareo Toliara de zaraina vary isan-trano isan'andro. Isan'andro ve isam-bolana sa isan-taona sa isan-5 taona sa tena vraiment isan'andro. De combien de personnes? Satria zay mba hanontany hanadihady koa zay hoe firy taona isam-bolana ny vary hidinao Toliara ao ho zaraina amireo vahoaka reo. Ny vahoaka ny Toliara zany. Satria ho tratsy ny base io tsy ankily maliny tsy ambolo melaka ao. Fa baka morombe any. Maty aby environnement iaby iny, maty aby barrière de corail iny. De rehefa mitondra zany nareo, misy tombotsoa nareo ao, fa nandramby vola nareo. De madio le base, fa tsy maloto, fa tsy mamono sasa. Na tsisy tahotra avy nareo de tsisy henatra. Raha nanaraka ny fenitra ny lalàna mifeny gouvernement anao ry Rajoelina tsy manan-tsaina ty. Tsy anao mihitsy ny resaka an'izany base Toliara zany fa ny ministra ny mine. Ny fitrandrahana, ministra ny fitrandrahana, ministra ny mine no iresaka tazona micro hoe zao sy zao ny ty de efa nataonay a, zao sy zao ny zavatra fa nandalo a, zao ny... Fa tsy anao président io no hiteny hoe mety io. Fa vita étude io. Ino ny zavatra hainao anatin'izany fitrandrahana mine zany. Ny ministère ny santé no hitazona micro eo hoe mahasalamy io a, fa nandramananay io a, fa nohaninay io a, fa nandrahonay io a, fa nasentsentsinay amin'ny lavabodinay any io a, dikan'izany mahasalamy io, tsy mamono io. Ny ministère ny population no hiteny hoe ho zaraina vary nareo a, ho zaraina menaky nareo a, ho zaraina lamba nareo a, ho manana tombotsoa ho anareo io base Toliara io a. Ny ministère ny population hiteny zany, fa tsy anao mihitsy. Ary anao ne tsy mbola manao, tsy anatin'ny propagande. Io kabarinao kabarina propagande. Ny ministère ny finance no andramby micro a, efa misy tedi-bola ao a, hahazo vola ohatran'izao a, hahazo vola manakan'izao a, izao ny vola hiditra amin'ny commune, izao ny zavatra. Fa tsy anao ry vendrana. De omenareo vary 25 kilo 600-700 personnes, dikan'izany fa fampandrosoana zany fivoarana zany. Io vary ny zarainao androany io zao mahavoavidy ny piesy ny monterany groupe ny Jirama tsy manjary ao. Zany fampandrosoana ary zany fivoarana andrasan'ny vahoaka malagasy, tsisy tsony delestage. Io piesy ao io vary zarainao nandroany ao Toliara ao tokony nahavitany. Io podium nataonao nahavitany piesy. Io piesy ny Jirama io, ça coûte même pas 300 000 euros. 300 000 ariary, 300 millions d'ariary. Ça coûte même pas 300 millions d'ariary. Io zavatra ataonareo, déplacement avion et tout ça, ino hôtel, ino aby ataonareo, nahavitany groupe ao Toliara ao. Tsisy delestage tsony ao. Zany nandraindray ny vahoaka malagasy.
fa tsy hoe raha anao nareo avoaka ny toliara de zarana vary se matetika ty par jour, par mois, par semaine ou par an ou saky 10 taona satria fa namafisinao aina manjery amin'ny télévision maneran-tany fa na mijaly ny vahoaka malagasy de heureux ravoravo foana falifaly foana satria mandramy 100 euros. Subhanallah. De bravo président. Ary raha mahagaga nareo atoliara ao, nareo eran-tany, nareo eran Madagasikara. Tsy misy tombotsoa nareo na kely azonareo miray. Mahazo 8,000 nareo androany 6,000 ariary, de mahazo t-shirt, de mahazo miondro ambony camion, de mahazo vary 25 kg de puis président farantsara. Fe hamaray nareo manao akory. Habadoan'olo nareo, hagegen'olo nareo, ataon'olo vendrana mihitsy ny fisainanareo, ataony tsy misy zo mihitsy ny fiainanareo. Zahay mba nieritreritry hoe mba nitondra conteneur baka nitondra matériel na hôpital, ro CSBD clinique maneran'ny commune sy maneran'ny fokotany reo mba nisy matériel hôpital. Zany zavatra nieritreretiko hoe ho avy any filoha, ho avy filoha. Mba tsy lezako ny éducation zay fa mandeha Antsiramby. Ny zanakinao mianatra aty andafy daholo amy école super, école farany lafo. Fa na EPP ray tsy vitanao réhabilitation io. Mais zany raha nandiritry raha nitondra conteneur anao 2 à 3 conteneur na conteneur ray ary na camion ray matériel de santé. Hoe misy fanafody zaraina bojo ty misy scanner ty misy échographie ty misy. Même moi je te dis bravo, alhamdulillah. Vary 25 kg menaka 1 litre pendant 6 ans. Zany andesina ho an'ny firenena, zany andesina ho an'ny toliara, zany andesina ho an'ny Antsimo any. 6 ans. Mais bon, antena ty moako fa malaza pandany méga fa manao tamberina didy avao tsy aritsika tsabo ranombe. Raha niteneniko iabiaby reny ry vahoaka malagasy. Ianareo vahoaka malagasy rehetra ambany lanitra. Izay nilainareo porofo reny. Mba afaka teneninareo hoe aiza amireny manky sy angalana amin'le fiaina iainanareo andavanandro androany io. Mba afaka teneninareo amiko hoe inona ny iova, inona ny manky, inona ny diso, inona ny lainga amireny zavatra niteneniko tamin'ny 2023 rehetra reny, mandritra an'ireny vidéo nataoko reny. Nareo aminareo tsy nahay hoe za io mpizara vary, za io mpizara menaky, hoe za io mpamboatra hôpitaly, za io mpamboatra lakilasy. Gaga ngamba nareo rehefa nahita an'ireny publication navoako tsikelikely. Mbola tsisy reny. Mbola ny an'ny Tuliara reny, ny an'ny Fort Dauphin reny, ny an'ny faritsy Antsimo reny baka Morombe jusqu'à Fort Dauphin. Fa mbo havoaka koa ny an'ny Fianaratsoa, aboaka koa ny an'ny Tananarivo foana mbola tsy nanovanay. Tsy anday nga. Havoaka koa ny an'ny Tamatave, havoaka koa ny an'ny Majunga, ny an'ny Dego. Fa raha ireny no zavatra tokony filoham-pirenena, za tokony filoham-pirenena zany. Satria filoham-pirenenao niverina 2 fois anatin'ny 6 ans. Mandana azy 2 io, 2 mandat io, 2 fois hitany. Nefa za tany Antsimo any 7 fois 5 ans. Nefa za tsy président de la République, tsy ministre, tsy député, tsy maire. Je suis qu'un simple opérateur. Je suis qu'un simple président d'association, PDG na groupe. De havendray ny hoatran'io zany nareo de mety de bravo, mahafinaritra. Reo lalanareo tsisy lalana. Mbola tsisy zavatra nenkeny Banque mondiale zany fangatahan'io depuis tamin'ny première mandany. Depuis tamin'ny transition.
iny première mandany vitany teo le hany iny nahalany filoham-pirenena azy iny mbola sisy zavatra naboaka ny banque mondiale chiffre no avoaka eo mbola andeha nivolavola dalàna amin'ny assemblée nationale nandeha amin'ny assemblée ny sénat nipody amin'ny ministère fa mbola tsy naccordeny banque mondiale mbola tsy naccordeny FMI satria etidin'io 5 à 7 ans zahay koa babanay mba nimera zokinay nimera ny député zahay koa mba nilona anatin' zany raha zany satria zahay opérateur économique entrepreneur tamin'io Madagasikara io mahafantatra zavatra rehetra raha tanisaiko eto entrepreneur na BTP io na TP izay namboatra reny zavatra manara-penitra reny na namboatra marché public iabiaby tao Madagasikara depuis 2019 azoko isana rantsan-tanana ny voapaye ny volany maro amireo opérateur reo ny vola mihidy any mikatsona maro ny opérateur ireo entrepreneur reo mihidy ny société satria tsy voapaye ny fanjakana ny volany nefa reo manondrana boîte de rose foana jusqu'androany ty nefa reo manondrana volamena foana jusqu'androany ty nefa reo manondrana devise foana jusqu'androany ty manondrana safira foana sirop pierre pressé sirop pierre industriel jusqu'androany ty manondrana n'io pétrole io baril ny pétrole io en brut jusqu'androany ty i Madagasikara ne manana n'io tsy miroro normalement vidina pétrole any tokony 2000 ariary vidina carburant 2600 2700 ariary satria manana n'io baril io mana pétrole tsika fe mividy 5000 ariary plus tsika androany satria ny brut tsika aondrany ivelany de ivelana mamatsy antsika ata ohatrany kiso ao zany antsika gasy tiky ohatrany kiso andrahona ny menaka ny anina nandasana anazy manana gaz tsika fa tsy trandrahana manana cimenterie tsika amin'iny antsimo iny baka solar sud baka aminay aty solar eo jusky any antsimo any mirefy 180 km ny cimenterie tsika any ary première qualité dans l'Afrique fe tsy trandrahana fa tsika mila manondrana mila manafaty tsika tany midadasiky io tsy matériel agricole ro avoaka tracteur to iaby mena semence ny vahoaka fa hozarana vary hozarana katsaka tadidinareo tamin'ny tao lasa fa nanafatsy katsaka koa tsika fa nanafatsy tsako tsika zay mpamboly tsako malaza anavaratrany vanille fa tsy misy sasy reharehan'ny tavaratsy reo volany la vanille tsy mety lana eo le nord là le volany la vanille si girofle c'est comment là le café le cacao tsisy rehareha sasy rehefa tonga ny président rehefa manao propagande nareo mitsanga aloha aiza ny valeran'ny la vanille nareo mananjary nareo manakara aiza ny valeran'ny vanille nareo fort dauphin misy vanille misy girofle misy café aiza ny valeran'reo olona ray ihany mafaka manondrana de rehefa tsy manondrana anao ny prix-nao ba ny produit de mer de tsongoina ny chinois zay farany manambola ao sy ny société farany manambola zay havahavan'reo fitondranareo société farany manambola reo no manondrana drakatra manongatra crevette calmara poulpe langouste et les poissons fa ianareo tompony io ranomasina io ianareo mpitrandraka ianareo petite collecteur io mampiditra ry foana anareo fa tsy mahazo manondrana de fampandrosona zany fanomena asa zany fitovianjo zany et tout ça raha avoaka ny vavanay sy tenen'ny mpanao démocratie sy mpanao ny politika rehetra ao de gadraina anao fa mpanonga-pandrakana ka tena mais bon ny azoko lazaina de hoe io mateneniko nambarako tao le hany
nareo nila proof hoe nandany mega hoe tout ça rano latsaky ny ranomaso kony tamin'iny en direct mais en fait le izy nifitahan'ny Gaskara zay lasa député io ao hitanareo le en direct nataonay isy Gaskara iny sy le DG ny TRT Real TV hoe atao en direct le izy kay le izy tsy nataon'zareo en direct fa natao mise en boîte et tout anaran'olo aby nanao corruption anarany zavatra rehetra nilazaiko tao sy reo proof zay nomeko teo nifafahin'zareo tao de zay tian'ireo naseho de nasehon'zareo nefa Gaskara androany nao izy zao mba nohitra anay zany farany mahitsy satria député aho fa mbo sovalian'ny Mamy Ravatomanga daholo reo rehetra rehetra mbola Mamy Ravatomanga daholo mamehy an'ireo rehetra rehetra anaran'olo antanisaiko tao nahidiny nampalahelo ahy zavatra nytenenin'ny général satria raha tankaiko koa io ny azoko nitifiry ny azoko nivonoa de tsy takatry izy satria nany 13 000 km any de ny ranomasoko nilatsaka satria nalahelo ao an'ny vahoaka malagasy fa bekoretaka nolazainareo fe za bekorek takio je touche 2500 € le mois net je suis auto-entrepreneur en plus que ça manao revente et achat de voitures à occasion sur la France et je fais de location de voitures. Et à part ça, je fais de mon petits travaux dans le BTP, dans le bâtiment de travaux publics. Ça devient 600 boules, non? Ça demande à notre entreprise. J'allais bécorer tacti, j'allais à Dalati, j'allais à Zimandanga Tsman me profano. Fanareo androany manao ino. Miasa ve nareo, voatsabo tsara ve ny fiainanareo, mianatra tsara ve ny vady aman-janakareo, misy jiro sy rano ve nareo, ahoana ny fisondrotan'ny karamanareo, ahoana nareo ny fomba fiainanareo andavanandro. E zavatra nyteneniko mandritra an'ireny vidéo anatiny tamin'ny 2023 reny, ino amireo ny manky sy afaka teneninareo eo hoe tsy marina le ray teneninao ty fa zay ohatrany ty ato mialamina be. Fa za le adala ty androany, je touche 2500 € net, c'est pas brut. Parce que za chef d'équipe anatin'ny entreprise ESAko. Auto-entrepreneur en plus. Am la France ty. Ataoko angamba fa raha tena adala no mitokotoko no sady le olona tsy manjary iny. La France tsy raha adala hanome anao entrepreneur Maintenant, une entreprise qui s'appelle Adja Service, tape sur le net, tu peux voir ça. Maintenant, rénovation intérieure des bâtiments. Maintenant, achat et revente de voitures à occasion dans toute la France. Je peux faire exportation en même temps. Maintenant, location de voitures. Il faut me chiffrer à la zone Tobila, maintenant, location. Fait un an, on a un téné, bécouré, taxi, téné, à dalle. On a une fait d'un eau. Ahoana anao androany eritsereta ary mandiniha hoe zavatra nyteneniny andro biahary rehetra reny ve mba iahinanay andavanandro ato sa mandainga mihitsy ny fa tsisy zavatra ohatran'izany aty Madagasikara fa velona daholo ny olona ty de hafatra ho anao Rendrimatoa filoha Anjelirina Rajoelina sy Prime Ministre Tsay Christian rehefa tsy vitanareo sy fantatrareo ary tsy hainareo mitantana an'io firenena io fa ikorosofana ohatran'io mametra ampialana ranga aza miandry hasoro ny vahoaka na hanasorona eo mametra ampialana fa tsy ohatran'io ny fitantanana firenena mandinia olombelona anao tahaka ny malagasy rehetra namindra-pahefana aminareo ary ny zavatra tenenin'ny colonel Patrick iny raha tany misy tandalana mihitsy ny Madagasikara eo tokony hiakatra fitsarana ianao Rajoelina ianao Tsay Christian ianao ry Mamy Ravatomanga tokony hiatsika fitsarana manoloana an'ireny de ny fitsarana mba ho hitanay hoe hitsara mihitsy ny haleo tena sa ahoana raha tsy azo baika hoe gadrao ianina de avao ianina de azo raisina fa tsy mitombona vraiment zany zavatra andraindrainy
Bon, atako angamba ampieritsereta sy andiniatsika kely, ratsika mandiny. Indrindrindra ny tenako zay mitenan'le izy mila mandinika amy zavatra navoaka ny vavako rehetra io a. Dia anareo zay ny henao anasy nandany fotoana nandany mega ho an'ireo mpividy mega, samy mandinika sy mieritseritra atsika fa mafy io manjoan'ny firenena io a. Fa tsy hoe miaina anao androany fa mandeha ny entreprise-nao a de mety aminao io filoha io, mety aminao io fitondram-panjakana io. Fa tsy hoe androany anao a mahazo tombotsoa kely a de mety aminao fitondrana io, mety aminao io filoha io. Fa maro anisan'ny vahoaka malagasy, 99,99% ny vahoaka malagasy de minona, sahirana, tsy miaina, tsy mananjoa, tsy salama, rehetrarehetra zany. Mandinia sy mieritsereta anao ry havako, mandinia sy mieritsereta anao ry vahoaka malagasy ambany lanitra toa. Makasitraka anareo ary makatelina ny heno hatramy farany. Za aloha mbola tsy mahita hoe mbola masina ny tanindrazana de nahiteny an'izany aho tsy vitako satria mbola tsy masina ny tanindrazana. Fa makasitraka anareo aho ary mba samia tsika mba hanao hoe tsafokena meny mahery. Antena manko zany malemy sady kely no zandria ka tsy afaka hanao an'izany hoe trafokena meny mahery eo mba vahomanam-po mieritseritra fa tady natoraka tandromby iny a, teny natorana ho an'ny mahalala, de samy mandinika sy mieritseritra atsika hoe miakatra ve io firenena io, samy korosofahany io firenena io, samy lamina tanteraky. Mankasitraka anareo ary manao velomantsika rehetra rehetra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon weekend sambatra ary nareo nahazo vary io antsimo any Matoliara ao mihinana. Bon appétit. Veloma ry vahoaka ambany lanitra tiako.